Ny kokolampy dia tahak'izay ihany fa misy fahasamihafany kely koa sisy. Ny kokolampy zany dia fanahy ihany koa izy io, fanahy miseho amin'ny fotoana samihafa ary tsy takan'ny fanahiny teo izy aloha fa izy dia atsoniny amin'ny teny frantsay hoe esprit de la nature. Dia io kokolampy io zany dia nidika ny hono, zay zany le fandikana azy. Olay mpandinika sy nanao fikaroana mikasika azy dia ny hoe ny dikany teny hoe kokolampy izy dia fitiavana monina any anala. Kanefa zany ny kokolampy dia tena tia monina any amin'ny tendrombohitra any amin'ny havoana any anaty rano, eny amin'ny atao hoe ala sy ny karazany any zay toerana mangina zany ka somary mampatahotahotra dia tiany kokolampy zay. Dia zay ny ilazana no hoe raha vao misy zavatra manaitaitra ka mampatahotra tapoka dia eritreretiny olona hoe aza manao kokolampy nama satria taitra izy dia matahotra izy fa hoana mipoitra tapoka tato ty olona ty. Fomba ny kokolampy zany zay le hoe mipoitra tapoka tsy ampozina mampatahotra zay zany le izy hoe tsy fantatra inona ny antony nahoana fa dia tonga fotsiny teo izy amin'izay ny fietsiny sy ny fisehoany dia tapotapoka. Ny kokolampy dia mety olona, zay le izy, mety olona tsotra fotsiny zay tonga fa ny olona mahita azy ny ohatran'ny kokolampy satria sady nampatahotra azy no miteny zavatra manahirana azy mampatahotra azy sy ny sisa dia considéreny mialatsiny amin'le teny vahiny hoe ohatra ny eritreretiny hoe kokolampy satria ohatra mitondra an'le fanahy manahirahirana azy mampanahiahy azy dia zay ny ilazana an'le olona hoe kokolampy. Ianareo manao ohatrany kokolampy na eritreretiny hoe kokolampy raha olona tsy fantany mihitsy moa zany hoe sao dia mba kokolampy ary le teo iny fa tena ohatrany manahirana ohatrany mabeahiahy. Zay le kokolampy. Ny kokolampy zany dia karazany mitovy amin'ilay resahana momba ny hoe kalanoro, mitovitovy amin'ireny izy zany hoe hita maso olona dia mitovy an'le hoe elo koa fa mbola tsy niresahantsika le elo. Io elo io no nraisiny ao amin'ny baiboly hoe helo karazany ohatrany hoe inona moa zany lay farimirehitra afo reny zany le izy elo tsy mety maty sy ny sisa lay aorianany fitsarana. Misy resaka an'izay moa ao anatiny ao, elo na vorombe koa ny ilazany azy zay le hoe kokolampy. Karazana fanahy izy zany miseho hitan'ny olona maso ohatran'ny olona na mety ho zavatra hafa. Ao anatin'izay le ilazainao tao hoe mety vorombe le izy ao anatiny eo fa vorona hafahafa. Ny fanano zany dia miseho amin'ny alalan'ny bibilava, zay ihany izy. Fa ny kokolampy zany dia mety iseho amin'ny endrika samihafa. Fa ny zavatra anankiray dia hoe mampatahotra izy, manaitaitra anao, mabeahiahy anao sy ny sisa hoe inona ty fa ahoana sy ny sisa ary misehoseho tapoka tsy ampoziny zany izy. Fa tsy ho takan'ny fanano hoe eo dia hitan'ny olona eo dia mampipetrapetraka eo azo tambatambazana fa tsy azo roana sady tsy azo vonoina. Fa ny kokolampy zany dia miseho eo dia miala eo izy rehefa avy eo rehefa tea vita zay tiany eritreretina natao indrindrindrindra moa rehefa tahitahitra eo ny olona mahita azy eo dia zay. Dia ny kokolampy zany misy feony izy pasteur mamoaka feo izy ka miteny mihitsy amin'ny fiteny hain'ny olona na amin'ny fihetsika fantatry ny olona. Zay zany le izy, zay no mahatonga an'le olona hoe maka ohatra amin'le hoe raha vao manana dia ohatrany hoe aza manao zany raha fa manao fomba na kokolampy. Zay le izy zany dia ohatrany hoe misy fihetsika ataony dia aizony olona le izy dia nefa le izy zavatra milaza zavatra mampatahotra, manahirana, mahasosotra, mabeahiahy. Zay moa zany tena filazan'ny olona mahay azy. Dia zay le kokolampy. Ny any amin'ny faritra atsimo any, iny atsimotsimotsika iny zany tena faritra azo lazaina fa tena hoe misy zavatra atao hoe sarim-patarina maromaro any. Misy zany any amin'ny toerana hafa fa any zany tena misy kokoa. Dia ny faharoa manarakaraka an'izany dia ny kokolampy zany dia misy hifandraisany sy hitovitovizany amin'ilay hoe tromba miditra ao anatin'ny olona izy dia zay no mahatonga an'ilay olona ohatrany hoe hanina. Ka ny tromba zany miditra ao anatin'ny olona dia mety
mijanona amin'iny ihany le olona ny tareny sy ny endriny mety misy fiovana satria ovan'le fanahy ao anatiny le endriky le olona mety olo izy manja be ohatranao zao tsara tarehy zao fa raha vao ohatra ka manana de misy endrika tonga de mivoaka ho azy lasa ovain'le fanahy ao anaty lay endriky le olona de lasa ohatrany hoe le anina tsara tarehy teo ohatra nratsy tarehy be rehefa mihetsika ny trombany masika be ohatra de lasa ohatrany olona mampatahotra masika mabe aya zany zao satria io zany lay fanahy miditro aminy ka hitondrany n'izay le anarana hoe kokolampy zay fanahy koa izy ary izy tsy voalaza ao anatin'ny filazana satria tonga am'izay lazainao zay hoe ny ahitany olo an'le kokolampy zany tsy taka ny fanano ka hita hoe nanazavan-javatra fa ny kokolampy zany tsy de nahitana loatra zavatra ahoana ny fipoirany ahoana ny omba azy fa izy hita sy mampatahotra fotsiny zany de tsy fantatra hoe avy amin'inona fa ny fantatra zany ny kokolampy de hoe izy mitondra zavatra mahabe aya sy ny sisa ary zay raha teo moa le anarany hoe kokolampy zay le hevitra zay vin'le anarany hoe kokolampy amin'ny gramera malagasy ny vocabulaire malagasy moa de hoe le lampy zany no fototeny de le koko ilazany zavatra hafa ihany koa mikasika an'le izy hoe ny kokony de ohatrany hoe fitondrana fanilo le jiro zany de ny lampy zany ao anatin'izay ny heviny de ny hoe miresaka ohatrany hoe miresaka fanahy mampiahia fanahy mampatahotra de rehefa miaraka zany reo tenindreo zany de ohatrany hoe olona biby na zavatra miseho mampiahia mampatahotra zay ny antsoina hoe kokolampy de karazany samihafa izy io ary hita maso zay le izy keo zany de miseho eny anivona fiarahamonina ampafantatra zavatra zay mitranga anatina firenena na anatina fianakaviana na ataontsika hoe misy zavatra tsy tiany ko ohatrany hoe niatra tany amin'ny ankohona ny zavatra ohatra zany fa voalaza mantsy fa ohatrany hoe mpahalala zany mitantara fa tsy fantatra zay fahamarinany de hoe izy kosa aloha de masika hono le kokolampy tsy de manana fanahy ohatrany hoe hita hoe kalma na malefaka na ohatra zany fa hoe izy de masika doia hoe mety izay ve le araka ny tenin'ny pasteur teo hoe manaitra tampoka mampitahotra mampivarahontsana ohatr'izay ve izy zany ny kokolampy zany raha ampifandraisina amin'ny fivavahana kristianina zany de ohatrany hoe zay le resahana le hoe divoly hoe fanahy efa fanahy ratsy tany de ohatran'izay ny kokolampy zany tsy hoe fanahin'olona ny lasa nakary fa ohatrany hoe fanahy efa ratsy tany ananina tany zany de miditra ao anatin'ny endrika sy tarehy hafa miseho amin'ny olona de milaza zavatra ary tsy de mba milaza zava-tsoa loatra fa milaza zavatra manahirana sy mahasosotra ary mampatahotra zay izy zany ao anatiny ao de tsy mba zavatra hoe mba miteraka fahasoavana na fitahina na arena tahaka an'le hoe ny fanano mantsy de manana an'izay hoe milaza zava-tsoa izy mampanankarena satria zay fa ity kosa zany de hoe tena miseho amin'ny endrika anankiray ohatr'zao izy de tsy miresaka afa-tsy zavatra manahirana izy raha teo efa mampatahotra de zay zavatra zay ny kokolampy ary raha miresaka momba ny kokolampy ianao ka misy olona miteny hoe kokolampy tsy mba zavatra tsara ny resahany fa zavatra mampatahotra sy nanahirana azy teo mahitana ka na olona velona zao azy ianao no hitany ka manana de tena ohatranareo na ohatra ny kokolampy mihitsy zay le izy any amin'ny voambolana zay zany no misy ny kokolampy de zay le zavatra de io kokolampy io zany rehefa jerena sy fantarina ny momba azy de fanahy izy azo lazaina fa hoe fanahy voasambotra zay moa zany ilazana azy ao anatin'le filazana ohatrany hoe zay le nampafandraisina azy ohatrany hoe kalanoro fanahy voasambotra izy zany hoe azo tezaina zay le izy zany de azo tezaina zay le izy ny kalanoro mantsy hoe de misy mitaiza kalanoro na miopo kalanoro fa sady tsy tezaina izy ny tsy ompiana
fa voasambotra fotsiny izy de makeo am'le olona eo izy milaza zavatra eo a de iny moa mbola resaka hafa iny fa ny kokolampy ohatra zay ny kokolampy zany de entina anatanterahana valifaty zay zany le izy misy zavatra tianao valiana faty fa mahasositra sy ny sisa de miseho amin'ny alanany kokolampy ary zay no mahatonga azy hoe tsisy zavatra tsara tena tanterahany loatra fa zavatra mahasositra daholo ary zay no mampatahotra raha isehoana kokolampy zany le olona de tokony heritreritra sy andinika izy hoe inona zavatra ratsy nataoko a fa ohatrany misy kokolampy ty ka mety valifaty ho toa iananoviny io a na ho fiarovanahy am'izay mety zay moa ny fiarovana mety hoe fiarovana azy satria nanao ratsy izy de mba arovany zava-dratsy io de zay le izy hoe sa inona de zay le antony isehoany le kokolampy sy ny momba n'le kokolampy ao anatin'ilay zavatra mitranga eo anivon'le olona na fiarahamonina mety olo maro mahita azy mety olo tokana zay no mahatonga ny hoe raha fa olona maromaro mahita azy ka matahotra de ny asa izy zany ary ny asa matanjaka tsara amin'ny heriny raha olo tokana moa zany a de hoe ny asa ihany izy fa olo tokana no ny esany ka nisehoany natahotra azy de zay le izy misy teny ihany na zainy zany reny fanahy reny moa zany matoa izy miseho amin'ny endrika fanahy na miseho amin'ny endrika olona nefa fanahy de ilaza zavatra dolo daholy zay le izy zany laza zavatra mbola ho avy eo amin'le fiainan'le olona izay sehoana le fiarahamonina hoe mety ho zao mety ho zao mety ho zao sisa raha tsy fanahy zany ny kokolampy zay no asika ilazana azy tsy fanahy de mendrika loatra misy mitaiza izy io ve pasteur sa izy am'le izy mitoka-monina any anatin'ny mangina sy ny mangatsiatsika rehetra any anaty ala sy any anaty tendrombohitra any mipopotra fotsiny arak'izay tiany izy ve arakarak'izay zavatra fantany sy tiany ampitahorina ihany koa sa misy mitaiza ve izy misy ihany koa ve manana n'ilay ataontsika hoe fomba fiaina pitaiza ohatra aloha tonga de tsorona pitaiza izy na mpanao ratsy izy na mpanao valifaty olona izy de kokolampiny azy no ampiasainy hoentina hoe raha misy olona tonga ao mitaraina fa za de ohatr' zao nanaovandrahanina de etsony an'le kokolampy andeha anafahiny olona io misy olona mitaiza ve izy ande io olona io ve no mibaiko azy anao ratsy na anao valifaty olona anankiray ya arak'ilay voalaza teo moa de hoe fanahy voasambotra izy a de afaka misy mitaiza fa am'le filazan'le filazako teo fotsiny hoe tsy tezainy ohatrany zazakely izy akory anaompiana ohatrany biby fa afaka miantso azy ary afaka mampiasa azy am'izay tiany ka le kokolampy zany a na biskidy tsotra azy izy mety mieritreritra io biskidy hoe za tsy manana kokolampy zany fa rehefa zavatra ratsy na valifaty hafahafa no ataony a de zay ny sainan'le olona hoe miompy kokolampy io satria io tady animba zao tady io zao tady io zao tady io zao manakorotana fiarahamonina zany a de zay ny ilazana hoe miompy kokolampy io rangahy io na io raha matoa io zay le izy satria araky voalaza teo fanahy voasambotra izy zany a izy fanahy ratsy raha teo a de azo ampiasaina izy arakarak'ilay verin'le olona toy zay zany le hoe mahavoasambotra azy izy koa nefa zany a am'le izy le tian'le toerana manginginy reo a azo atsony izy rehefa liana le olona tsy voatery hoe pahay an'le zavatra ihany fa rehefa tonga any le olona ka lian-javatra ka zava-dratsy any am'le toerana mety manginginy reny a de mety tonga koa izy ao anatiny eo miseho am'le olona ao a ary mety azon'le olona hitalahoany mba asioraka-rahana voatra ny tena nasiny a lasa ny dolo zao ny omboko rehetrarehetra ohatra zany de tam'le kokolampy mampitahotra an'le anina sy ny sisa zany misy toe-javatra ohatr'izay de azo atsony izy zany de azo irahana anao zavatra arak'izay le verin'ilay olona ampanatanterahana azy fa rehefa zahatra mampitahotra sy sopatra sy ny sisa zany angatiny zay tanterahany io zay le zavatra zany zay no mahatonga ny hoe raha ny fivavahana kristianina zany de tena hoe asany demony mihitsy zany na asany devoly mihitsy le tanterahany kokolampy satria tsy hanao zavatra afa-tsy zay zavatra manahirana zay izy sy mampatahotra ny olona zay ary miseho am'izay endrika zay veriny fa
hampatahotra an'le olona ary izy mahalala hoe zao ny endrika mampatahotra an'le olona de isehony amin'le olona zay no mahatonga ny hoe mety iseho amin'ny endrika olona izy ary mety iseho amin'ny endrika zavatra hafa koa zay le kokolampo zany any atsimo any avokoa no tohatra ny poirany zany zavatra zany pasteur misy antony manokana vera ny fahafantaranao hoe ao atsimo ao any misy anambondrombe any misy kokolampy any misy fanano tsy fantatro zay zavatra hafa akoatran'izay toera manatantara loatra sy diso manakasina loatra ve ny any amin'ny faritra atsimo sa ny kolotsaina mihitsy hatramin'ny nahafagolatany sy nahataniny tany ka lasa ohatrany hoe ao atsimo ao de toerana ankafizim-panahy ka hipetrahana izy ireny eny toko ia tena lalina de lalina sady tena lasa lavitra de lavitra ny fanontanianao ary ianao indraindray mila tsy ovaiva maly mihitsy ny fanontanianao fa tsy maintsy ezahana valiana fa eto amin'ny masaky tsy maintsy mahavaly zay amin'ny taniana zay tonga eto de sahi manao masaky zay le izy fa de za moa tonga eto de tsy maintsy amaly an'izay lazay anontanianao na de sarotra valiana azy sarotra valiana satria misy zavatra zay tsy maintsy lazaina na de tsy tokony ho lazaina azy zay moa no mamasaky eo amin'ny kolotsaina malagasy zany de misy le atsotsika hoe orientation zany hoe inona reny ny filaza azy fa de aloha ataoko an'izay fa azony olona zany ny ty tany ity zany de misy an'ilay hoe atsimo avaratra ndrefana atsinanana zay zany de lafo valo moa izy rehefa mampifanakikezy ndreo de valo fa efatra zany araky ny kolotsaina sady ao anaty baiboly io no tatsinanana zany de manana zay kolotsaina zay hoe efajoro ny tany fa tsy boribory efajoro de lafo ny efatra ireo zany mahboribory azy de ny ilazana zany ny lafo ny avaratra ambony ilazana azy de ny lafiny atsimo ambany de ambany ny ilazana azy de misy dikany zany io ary tena misy zavatra tena mampiavaka azy le lafiny ambany le sud zany na le atsimo sika satria eritreretinao fa na ny fiainantsika olombelona tsotra zao gasy tsika ty miresaky ty de tsy azo atao ny mandry mianatsimoloha fa zay olona mandry mianatsimoloha hono azo atao mianatsimoloha zany de mpamosavy zay le izy zany de inona ny dikan'le mpamosavy tsy le hoe mpanao radara amin'ny antsondralahy ihany fa de hoe olony ratsy eo amin'ny fiarahamonina mpandika fady ary atao hoe mpanao tsinitsinina ny sotoavina ary tsy miraharaha fiarahamonina zay zany le izy de zay ny atao hoe olony ratsy ka ny mianatsimoloha zany dia olony ratsy zany de ny dikan'izay zany ao anatin'izay hoe faharian'Andriamanitra izao tontolo zao zay zany ny atsimo zany de ohatrany hoe faritra isiny zany toejavatra ratsy zany ka tsy hoe ratsy amin'ny lafininona akory zany fa eo amin'ny lafiny zavatra atao hoe kolotsaina zany zay ananan'ilay firenena de mitrago zany zavatra zany ny faharoa zany na amin'ny lafiny medikaly aza ane de zany zay miaravo mianatsimoloha anao de tsy mahita tory amin'ny alina fotrany hoe midina ny lohanao ka lasa ohatrany hoe mikirotana ny tension anao de amin'ny alina ianao lasa tsy mahita tory satria ohatrany hoe midina ny lohanao de mitsotsorika makany ny raha de tsy mahita tory ianao amin'ny alina de moa zany na dika hoe zay zany mampivoaka amin'ny mpamosy amin'ny alina satria tsy mahita tory izy de makarivotra ny tokotany foana satria hoe aloha akarivodrivotra ohatrany sepotra zany satria makany tokoa de manakorotana ny atao hoe taovan'ny olona sy ny fiainan'ny olona ary manomboka hatrany amin'ny raha moa zany zay zavatra zay de na izay fieritreretana sy fahalalana sy toejavatra misy aza de misy antony sady misy dikany noho izany reny zavatra rehetrarehetra reny zany tsy hoe tongatonga fahatany zany na hoe nisy foana fa misy antony de mifamatotra am'izay hoe naninona moa zany ny lasa ohatrany hoe hitany atsimotsimo any daholo zany zavatra rehetra zany zay le izy raha miresaka kokolampo tsika zao de ny tantaran'ny kokolampo de ny hoe
ny fifindramolony ny avany avaratra nakany atsimo namelona ny tantara sy na ary nampatsiaro ny fisiny zany atao hoe kokolampy nalaza izany satria ny tany avaratra hono mitondra trombo de midina nanao fifindramonina nakany atsimo de ireo zany no hoe nisy olon'le toejavatra hoe nanjary ne nalaza ne nanana ny mahaizy azy sy ny lanjany le resaka kokolampy no foaziny zany fifindramonina sy zany herim-pana avy amin'ny trombo zany ka nisy ony zany ao anatin'izany de misy mety adina fanahy zany fanahy avany avaratra nakany atsimo de ny zavatra naseon'le tany atsimo zany nandresen'le avany avaratra zany de ny hoe resy satria tsy naomby am'izay nieritreretana azy zay avany avaratra tany fa le taty atsimo vao mainka nyrehatra be de lasa ka nalaza zany atao hoe kokolampy zany ary raha voalaza ny mpandinika aza de hoe tany 1970 ny tena natonga n'le laza n'le kokolampy tena nipoitra tany mifaritra tany atsimo ny antony zany de le io le olona ny findramony io le avany avaratra nitondra n'izay fanao nrehetrarehitra tany zay natonga ny taty atsimo naneo ny maizy azy ary de tamin'ny alalan'ny kokolampy no nisehony zany atao hoe mety ho fandresen'le fanahy avany atsimo zay le fanahy avany avaratra nakany aminy de nanjary nalaza le kokolampy ary de nanomboka fantatry ny olona de zay ny tsy tena alalan'ny mpikaroka sy ny mpandinika rehetra hoe inona moa ty kokolampy ty satria voaingana ny voahita sy voaingana vao fantatra satria nipoitra tao anatin'izany tantara zany izy hoe kokolampy. Hono pasteur ary maraparana n'ity fandarany ity sika misy idiran'ny fanjakana tiako lazaina tsy ny fanjakana mpitondra fa ny mpanjaka zay manjaka anatina faritra anankiray raha iresaka amin'ny ry zareo mpanjakany any atsimo isika de mety misy idirany ve ny fandalana fametrahana fanekena ny fidiram-panahy ao anatin'ilay foko zay iadidiny misy koa ve idiran'izay zavatra zay ka mahatonga azy hoe velona be ary manakasina be ary tena lasa malaza be. Sotratrina amin'ny fanontanianao fa amin'ny kolotsaina malagasy dia tahaka ny tontolo hita maso ihany ny tontolo mpanahy zany hoe misy fiarahamonina zany ao ary misy karazana atao hoe inona ny ilazana ny hierarchie antanatohatra ihany koa ny any zay zany le karaha voaresaka tontolo mpanahy zany ka ny antanatohatra amin'ny tontolo mpanahy de misy an'izay ary na mivelona azy ary indrindrindrindra raha tamin'ny fony fampanjaka zany de io tontolo mpanahy io ny tena mananandanja sy azo lazaina fa hoe fototry zay hery ny fitondrany mpanjaka teo amin'ny fiarahamonina zay netiny zay le izy zany ny mpanjaka zany de tsy maintsy manana olona mahay mife ny tontolo ara-panahy reny mpisikily mpimasy ny sisa reny de izay zavatra zay raha hitantara kely ataoko kely fotsiny fitina de ny hoe natonga nateroka milaza tanàna satria malaza zany tantara zany tsy niady taminy andrenam-pomberina naka ny foko nateroka de satria ateroka zany le atao hoe foko masina tam'izany fotoana zany foko manokana izy dia tsy azo alatsadra de rehefa hanafika azy andrenam-pomberina satria aka ny tanàna dia tsy niady tamin'ny andrenam-pomberina fa nanao fanekempihavanana dia vatolampy zay no famantarana le fanekempihavanana de vatolampy io mipetraka ao am'le tanàna ny teroka hoe Ambatolampy de ny anaran'io tanàna Ambatolampy io zany io vato nanaovan'ny andrenam-pomberina fanekempihavanana tamina teroka io no natonga azy hoe Ambatolampy fa tsy de misy vatolampy popotra etsy seroa akory eo ka de zay no natonga azy Ambatolampy
tahaka ny roe ambato malaza sy ny sisy ny sisa fa tsy de misy an'izay fa io vato lampy io zany a natonga an'izay tantara zay de ao anatin'io zany a ny mpanjaka de manana an'io avokoa zay li de zay no mahatonga ny nandrenam-ponomerina de 12 no isan'ny mpimasy sy ny mpanandro no tao a sy ny sisa zay le karazan'le izy a ary aty roka ny larana voalohany satria foko masina titimerina zany a zay le izy ka tiako lazaina raha miresaka an'izany ianao de ny hoe io zany a de tena misy tokoa amin'ny lafiny ara-panjakana tany amin'ny fotoana taloha tany amin'ny andro fampanjaka tany ary zay no mahatonga ny hoe raikitra ny ady satria ny avany zany nakaty raha resy zany le resam-panahy avany avaratra nakany atsimo zany a de zay le zahatra hoe raha to resy le any atsimo de resy mihitsy zany le fanjakana atsimo zay le dikany raha mandresy izy de hoe mbola mipetraka ihany ny azy fa le nirahana andresy de misy dikany io de zay le hoe fisakanana natonga azy malaza satria tsy tafiditra tany ka tsy de miresaka tromba loatra ny any fa resaka kokolampo no any zay zany le izy ka raha anao zavatra hafahafa ara-panahy ianao na zava-panahy na kolotsaina ara-panahy de kokolampo no mifanehitra aminao zay le izy de marina le ambaranao teo fa ifamatorany zany zavatra rehetrarehetra zany